Mitaraina kosa ireo mpitatitra mivondrona eo anivon'ny JTM nany fikambanan'ny tanora mpitatitra eto Madagasikara noho ny fisian'ny fahasamihafany eo amin'ny fampiarana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto andrenivohitra tanterahany ireo mpitandro ny filaminana sy ny polisy munisipaly. Ravakarindriamanalina nanao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Stéphane Razafamadiny kosa. Manana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana sy ny sazy ampiarana mifandraika amin'ireo tsy fanarahan-dalàna, ireo mpitandro filaminana sy ny polisy munisipaly eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny fitarainana ireo mpitatitra mivondrona eo anivon'ny JTM na ny fikambanan'ny tanora mpitatitra eto Madagasikara. Indroa isan-kerinandro farafahakeliny mpitatitra iray no hiarany sazy raha nambaran'izy ireo. Saika isaky ny fiantsonan'ny fiara dia ahitana mpitandro filaminana avokoa. Saika fampidirana ireo fiara eny anivon'ny toby fiazonana fiara ihany koa no isan'ny sazy miatra amin'izy ireo matetika na dia tsy fanarahan-dalàna madinika aza no hitan'ireo polisy. Dia tsy fantatra intsony ny lalàna mipetraka momba ny fitaterana eto Madagasikara satria tsy mitovy daholo ny amandy izay apetraka ireo mpitandro ny filaminana ireo satria raisitsika aty amin'ny Antananarivo renivohitra satria ny fitaratry ny fitaterana eto Madagasikara lasa isaky mitovy amin'ny nasional zao lasa isaky ny ary koa dia feno misy mpitandro ny filaminana dia ary sady manasazy izy ireo ary zay sazy omeny dia forera daholo fa tsisy tsony ny hoe amande forfaitaire hoe zao izy fa zay mandeha rehetra dia forera. Ny ohatra petraka amin'ny lalàna tsy mitovy zao ho an'ny polisy nasional zao ity zao ato misy karazana amande apetrany resaka clignotant jiroka tsy mirehitra amandina 12 500 zay zany mipetraka ato nefa ho an'ny commune zany zay lasa fourrière nataony aminazy dia mando 330 arakaraka zay tiany anaovana an'izy satria fourrière koa raha mifantatray dia 3 jours no fourrière tokony apetraka ao rehefa tsy mandoa an'ilay 3 jours ilay olona dia tonga miakatra trano izy fa lasa ny fourrière apetraka zay tiany ny mpitandro ny filaminana apetraka hoe 3 jours na 5 jours na 10 jours. Angatahany ireto mpitatitra ireto ny sy ny atrikasa amaritana ny lalàna ifampivezana eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana mba hisiany fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana eto andrenivohitra. Isan'ny itondran'izy ireo fanankenana ihany koa ny tsy fisian'ny fanavaozana amin'ny boky andraikitra ho an'ny mpitatitra izay efa tamin'ny taona 2024 nanatanterahany farany. Tsy magaga ho izy ireo raha toka ny 20% mpitatitra andrenivohitra no tsy mafy akory izany boky andraikitra izany. Efa nifanatona tamin'ny tompon'andraikitry ny polisy firenena moa ireo mpitatitra ireo ary efa nifampiresaka ihany koa tamin'ny tompon'andraikitry ny commune makasika izao fitarainana izy.